Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Olika vavaka sika ry havana. Raha eo misaotra anao zahay satria tsy takatry ny saina tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao. Midera ary mankalaza ny anaranao masina zahay satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Da malala zay any an-danitro. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, anatonana ianao ray malala ampanetre-tena dia manome voninahitra ny anaranao masina trapo aminjena izahay tsirairay avy. Fona aminao Jesosy, mangataka ilay rahasoa nalatsakao teo Kalvary, anadiovanao anay indray amin'ny tsy fahamarinana rehetra, dia metezanao hanome anay ny famindramponao araka ny teninao hoe havaoziko isa-maraina ny famindrampoko aminareo. Misaotra anao Jesosy, taio ny teninao, taio zao fotoana sarobidy izao, andraisana indray ny tenin'ny fiainana, indrindra ampahery ny fo reradreraka rehetrarehetra, ampatanjaka ny lohalika malemy, ampitraka anay tsirairay avy indray. Dia voninahitry ny anaranao indray tompo, ny fahasoavana raisina indray amin'ny alalan'ny teninao, fa tsy ny mofy ihany tokoa ny ivelomanay, fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavanao. Misaotra raha io, mankasitraka Jesosy, dera laza ho anao mandrakizay. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta ry havana, ary ampitomboana amintsika lalandava ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Eny ry havana, ny lohatenin'ny fampahirezana amin'izao maraina izao dia hoe fijaliana mira fifaliana. Averiko indray, fijaliana mira fifaliana. Hojerevantsika ary ny filazantsarany Jesosy Kristy tompo. Petera voalohany toko faha-efatra, andininy faha-roa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-sivy-ambin'ny-folo. Petera voalohany toko faha-efatra, andininy faha-roa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-sivy-ambin'ny-folo. Vakina zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy any Nazareta manao hoe: ry malala, aza gaga noho ny fizaham-toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapam-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo zany. Fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy, dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Sambatra ianareo, raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahan'ny voninahitra dia ny fanahan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Vaoka tsy hisy eo aminareo hijaly, satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpiraharahany an'olona. Fa raha misy mijaly satria kristiana, dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anarana izany. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, ary raha miatomboka amintsika izany, dia anao ahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara'Andriamanitra, ary raha saika tsy voavondry ny marina, aiza no isehoan'ny ratsy fanahy sy ny mpanota, koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka ny fanaovan-tsoa no hanolorany ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Amen. Zany indray ry havana no ampiarezana antsika zao maraina izao. Ity teny ity tokoa dia araka ny andininy faha-roa ambin'ny folo teo hoe aza gaga no fizaham-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapam-toetra. Manamafy ary ny testameta vaovao fa toe-javatra izay tsy maintsy azon'ny mpino lalovana, izay mpino mahatoky, tsy maintsy lalovana zany hoe fizaham-toetra zany. Eto amin'ity zao tontolo izao ity izay tsy araka an'Andriamanitra, izay fehezin'ny Satana, ary koa izay mankahala ny filazantsara. Amin'izany ry havana dia tsy maintsy hiara ny ady sarotra sy ny alahelo. Ireo zay rehetra manao tena tanteraka ka mino marina an Jesosy Kristy,
tsy ireo zay velona tanteraka araka ny fanahy ary tia ny fahamarinana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary de ny marina de azahoana manamarina ny fanokana tenan'ny olona iray ho an'i Kristy, izany hoe fiaretana fahoriana nohony amin'ny Kristy izany ry havana. Ao anatin'ny fizaham-toetra mantsy izay fizaham-toetra mamaivay no amelan'Andriamanitra ny kristianina mihitsy hiara-miaritra ny fahoriana, ary ao anatin'izany koa no amolavolan'Andriamanitra antsika mba hahatratra ry havana ireo toetra izay iriny izay ananantsika ry havana. Tsy mandeha ho azy ange, tsy mandeha ho azy fotsiny izany hoe fiainana ny maha-kristianina zany. Raha manambara koa izany toe-javatra izany fa tsy enti-poana koa ry havana. Izany hoe ny anarana kristianina zany tsy enti-poana izany fa tsy maintsy manaraka ny lalana izay nalehan'i Kristy. Izany no tokony alehantsika kristiana. Ary de heverina fa izany indrindra no lazain'ny Petera eto hoe azagaga ary ozy amin'ny fizaham-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fizaham-toetra lalana alehan'i Kristy. Lehilahy oro izy mpaminany Isaia, lehilahy oro sady zatra ny fahoriana izy, nitondra ny aretintsika tokoa izy, nivesatra ny fahorintsika izy. Fa izao Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra dia nitondra izany amin'ny fifaliana hatrany noho ny fanavotana izay tiany ho tanterahana amin'ny fanaradia azy. Noho izany ry havana, dia mila miomana isika mba tsy hanapoka atsika ry havana na hahakivy atsika izany hoe fizaham-toetra izany, ary izany hoe lalatsatra lalovantsika amin'izany hoe maha-kristianina antsika izany. Ary dia mila tsika ry havana miaino hatrany ilay feon'ilay mpiandry tsara izay efa mitondra ny fahorintsika ihany koa, ny fijaliantsika teo amin'ny hazo fijaliana mba hahatonga antsika ihany koa ho mpandresy miaraka aminy. Matetika mantsy ry havana betsaka ny kristianina diso hevitra fa hoe raha tsy misy fahoriana izy, raha tsy misy an'izao sy izao lalatsatra lalovany amin'ny fiainana, dia izao izay no veriny hoe tena fandresena. Nefa Jesosy Tompo nilaza hoe aty amin'izao tontolo izao ity iny ahitanareo fahoriana ozy. Kanefa ozy izy Tompo matoky fa izaho no efa naharitra an'izao tontolo izao, azany na tonga ny lioka nilaza hoe ary anareo no naharitra nanaraka amin'ny fankapanahy izay miatra tamiko hoy Jesosy. Fankapanahy izay miatra tamin' Jesosy zany. Fankapanahy zany miatra tamin' Jesosy zany fahoriana zany, miatra tamin' Jesosy zany fijaliana izany. No ampahirezany tenin'Andriamanitra antsika amin'ity anio ty hoe aza atao mahagaga re ny fizaham-toetra mamaivay fa araka ny ombona antsika fijaliana Kristy dia zao efa mifalia mba hiravoravoantsika tokoa ao amin'ny voninahiny. Miteraka fifaliana ho iaho ny fiombonana fijaliana ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia hoy ianao hoe mety ho gaga ihany hoe mety ho hafa ny fandraisanao an'izany hoe ny fijaliana ve dia miteraka fifaliana. Nefa izany indrindra no esan'ilay fitenenantsika manao hoe ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy. Ambonin'izany dia izao betsaka ry havana izay rehetra fijaliana asehon'i Jesosy Kristy, ary dia maro ihany koa ry havana ireo mpanompon'Andriamanitra izay miaritra fijaliana tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra fahiny zany. Hitantsika ohatra i Paoly amin'ny ampanaradia an' Jesosy Kristy azy, inona moa ny zavatra fijaliana tsy noraisiny ry havana, tsy nosedrany io mpanompon'Andriamanitra io. Azany tokony ampahirezantsika amin'izao maraina izao. Enoy ange amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'ny zavatra rehetra ozy izy dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izay, dia amin'ny fahaterena be, amin'ny fahoriana, amin'ny faharetana,
amin'ny fantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitan-tory, amin'ny fifadin-kanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsia, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadiany fahamarinana, amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy amin'ny fahafaham-boninahitra, amin'ny lazaratsy sy amin'ny lazasoa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka ny fahofaty nefa indro velona ihany, tahaka ny faizina nefa tsy atao maty, tahaka ny ampahalelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa manan-karenany amin'ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Ary zany indrindra no nahatonga azy nilaza tokoa hoe ny fahalemeko. Ny fahalemeko i Paoly no fahatanjahako. Ary dia faly izy ao anatin'izany rehetrarehetra izany ry havana. Ary dia faly izy noho ny amin'ny Kristy Jesosy, noho ny amin'ny herin'Andriamanitra izay tao anatiny. Ary indray mandeha koa ary Paoly dia nilaza koa hoe mpanompon'i Kristy va izy? Miteny ny olona Versailles aho, mihoatra noho izy aho, amin'ny fisasarana manatony, amin'ny trano maizina matetika koa, amin'ny kapoka be, amin'izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indimy aho no nokapohin'ny jiosy, intelo aho latsaka iray avy, intelo nokapohina tamin'ny hazo aho, indray maka no toram-bato, intelo vakisambo indray andro, ary indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina, nandeha matetika aho, saiky nahita loza aho amin'ny ony, saiky nahita loza aho tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza aho tamin'ny tompon-tany namako, saiky nahita loza aho tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza aho tamin'ny tao amin'ny tanàna aho, saiky nahita loza aho tany anefitra aho, saiky nahita loza aho tany amin'ny ranomasina, saiky nahita loza aho tamin'ny rahalahy sandoka, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitan-tory matetika, tamin'ny anohanana sy ny sisa ry havana. Fa hoy ny Tompo taminy hoe ampo anao ny fahasoavako. Tanao zany ry havana, ny fifaliana ry havana, ny fijaliana ry havana. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo, dia zao no tsarovy miteraka fifaliana trano zany, fijaliana izany. Tepahery anao manokana aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Amin'izao fanarahana an'Andriamanitra izao, matokia ry havana amin'ilay niantso atsika, matokia ry havana amin'ilay tiatsika ry havana, matokia ry havana ilay efa nifidy atsika, ka na dia voageja manodidina aza isika, na dia tery aza, na dia tery aza atsika, na dia very aza, dia zao na dia voageja manodidina nefa tsy tery, very hevitra atsika ry havana, nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay, mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy hoe eny tompoko, voalazany Isaia mpaminany teo tokoa, nokapohina izy, lehilahy nampijaliana, noenjehana fatratra, nampahoriana izy, nefa nanetry tena. Ary dia zao mitondra ny mangidy indrindra izy, fa ny fahafatesana no entiny no nitondrany fandresena. Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty koa no mampahery aisy anao koa anio. Aza manahy aza matahotra, aza mangorory akory aza, eny fa na dia mandalo ny aliko ny fahafatesana aza ianao, araka ny tenin'ny Davida, dia zao aza matahotra. Fa mahery ilay Andriamanitra ivavahanao, mahery ilay tomponao, mahery ilay miaraka aminao, mahery ilay efa niantso anao, mahery ilay efa nifidy anao, mandehanao iny Tompo amin'izao herinao zao. Tiatsika Jesosy ry havana, aza mierikerika foana, fa izao banjino ilay efa nandresy ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana.
banjino ilay efa mitondra ry havana malala, miadinao io e, miaditsika io e. Izaho adinao zao ange efa noentiny tompo e, efa noentiny teo amin'ny azo fijaliana ange zao e. Ary ozy izy hoe vita. Inona ny vita? Vita ny famonjena anao. Vita ny asam-panavodana. Anjarako sy anjaranao. Na dia anatin'ny lalan-tsarotra aza, na dia anatin'ny onjam-piainana aza. Hoy ny teny tompo hoe aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana. Noetsika mangataka ny zavatra rehetra eo aminy dia matokia ry havana. Matokia fa miaraka amintsika hatrany tompo. Araka ny teny tokoa indro aho. Momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Tany mafy Jesosy Kristy tompo ry havana. Tany mafy izy. Fikiro mafy izy amin'izao andro fiainana izao hoe mitsimbadika ange ny zavatra rehetra. Eny fa ny olona aza miovaova araka ny teny tompo hoe voaozona izay matoky olona. Fa izay matoky an' Jehovah ihany noho izao ry havana no mandresy no manana fifaliana hatrany no manana fiadanana hatrany. An'Andriamanitra rery ny voninahitra ho antsika tsirairay avy kosa ny faharetana ny fiombonana fijaliana ao amin'i Kristy, fa tsarovo ry havana fa ny fijaliana mira fifaliana ao amin'ny tompo raha izy ilay mitondra miaditsika no ametrahantsika an'izany aditsika izany araka ny teniny hoe ho anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana. Tonga avy etsy amiko fa izaho no anomenareo fitsara. Aleloia. Amen. Ivavaka antsika ry havana. Saotranao dia misaotranao zahay tompo mpanjakana eo. Mankasitraka indrindra satria velona ianao. Eny fa na dia maro tokoa aza ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainanay mety tahaka ny Paoly apôstôly tokoa ny fiainanay. Eny apôstôlinao zay nahitanao vantana tokoa Andriamanitra. Paherezinao isan'andro 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 ary lazanao tokoa fa tsy miova ny fitiavanao ho an'ny malalanao. Misaotra Jesosy malala satria dia tsy maintsy mandeha amin'ny lalan-tsarotra izahay, lalan-tery. Zany tokoa no ahafantarana tokoa raha tsisy ny ady dia tsy misy ny fandresena. Ampianaro ary izay Jesosy hiaritra anatin'ny fizahan-toetra. Ampianaro ary izay Jesosy hiaritra hatrany na dia anatin'ny fahoriana aza, anatin'ny faninjehana, anatin'ny fijaliana, anatin'ny anohanana, anatin'ny tsy fitiavana, anatin'ny torabato, anatin'ny fatorana, anatin'ny zavatra maro samihafa rehetra lalovanay amin'ny maha kristianina anay Andriamanitra. Ary afao amin'izany rehetrarehetra izany koa Jesosy malala. Satria tompo ianao ilay efa nitianay, mampandresy anay hatrany koa ianao. Kanefa Jesosy raha izany no mahasoa anay dia aoka izay tompo hifaly mandrakariva ao anatin'izany rehetrarehetra izany araka ny teniny tokoa hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izaho indray hoe mifalia. Da io ary ireto mpanomponao, ireto zanakao mamakivaky izao tontolon'andro izao tantera ho aminy ny tsodranomasonao, ny teny mamy avy aminao tokoa hoe ny fitiavan'Andriamanitra ray. Nolazainy amiko sy aminao tokoa hoe fitiavana mandrakizay ange no nitiavako anao e. Ny fahasoavanao Jesosy Kristy tompo. Nolazainao tokoa tamin'ny Paoly hoe tovy ampy anao. Ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalimena ary ny fiadana ny Jesosy mihoatra noho ny fahalalana rehetra ameno ny fo sy ny fanahintsika hatrany hatrany. Mandehana ho tompo amin'ny fifalian'ny tomponao fa izaho rehefa tia dia tia tokoa ny ahy hatramin'ny farany. Ho anao tompo nisaotra ny haja ny dera ny voninahitra ny hery sy ny fahefana. Ho anao efa hatramin'ny taloha indrindra zany ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Aleloia. Amen.